mifaliana indray ry mpiara-mianatra ny lesona sekoly sabata no hitafanay sy aonanay aminao amin'ity androany ity zay raha antsika mandinika aloha hevitra anankiray izay azo lazaina hoe ivony bokin'ny korintiana zay iainantsika andavanandro miarabanao any amin'ny toerana maro samihafa zay misy anao any ary tononona aminao ny fientanan'ny tompo manjaka amponao sy ny ankonanao miaraba ihany keo ny namako eto zay miaraka eto androany zay azo lazaina fa manan-zavatra be dehibe satria ty zavatra iainana manko hoe ty resahantsika ity am'izao anio izao kanefa mielohan'ny zavatra rehetrarehetra tony mazatra dia mentsika mbavaka ny fiarahana atao eto ka dia hivavaka isika tompoko ry andriamanitra rainay tsara ilazany an-danitra misaotra anao izahay no ny tombontsoa lehibe zay omenao anay ka afahanay miara-mianatra ny teninao mamelany helokay sy tsy fantaterahanay satria izany mohefitra mampisaraka anay aminao ka dia matoko izay fa ny rano kristy izay latsaka teny azo fijaliana dia tena ho fanadiovana sy famelana ny helokay ka raha andinika ny teninao zay am'izao fotoana izao dia ny fanena masina anie mba ampitoerinao amponay tsiraray avy ary hitarika anay atsapahanay sy ahafahanay mandray zay sitraponao amin'ny alazao lesona izao dia mita iny mpiara-midinika rehetra tononona sangatanay ny vavaka noho ny amin'ny anara Jesosy amen. Ny atao hoe fitiavana no dinika ifanaovantsika eto fantatsika tsara fa mahay mandresy ny zavatra rehetra ny fitiavana ary tena zava-dehibe satria raha ny lesona nyresantsika tamin'ny herinandro dia nilaza Paoly fa tsinotsinona avokoa ny zavatra rehetra raha toka tsy misy ny fitiavana zany azo lazaina hoe ivo ny fiainan'ny olona tsirairay avy ny fitiavana dia tsy fihetseham-po fotsiny izy io tsy fihetseham-po fotsiny tena maro moa zany hoe tsy tena fihetseham-po loatra fa tena toe-tsaina ary toe-tsaina zay aseho eo amin'ny fiainana andavanandro ka dia misy ny andinina atao tadidina ao anatin'izay lesona iarahantsika izay namako ato no efa volinao am'izay anao zay tsy anjery na andina atao tadidina izay minao fa tsy zay ihany ny vonina ho anao ny teny ho tadidina androany fa isika rehetra izay ao amin'ny Korintiana voalohany toko 7:10 andininy 7:10 manao hoe ary ankehitriny dia reto telo reto no mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo ny fitiavana no lehibe amin'ireo ho zaraintsika telo ary ny dinika ifanaovantsika izay miompana indrindra ao amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany toko 7:10 manomboka amin'ny andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 7:10 ho zaraintsika telo izao dinika ifanaovantsika izao ny voalohany dia ho resantsika ny mahazava-dehibe ity fitiavana ity raha le tenin'ny Paoly zay dia hoe fa ny fitiavana no lehibe indrindra ny faharoa dia ho resantsika ny amin'ny hoe manahoana ny toetra n'io fitiavana io ary ny fizarana fahatelo farany manahoana ny faharetan'ny fitiavana zay zany no resantsika minononay fa zava-dehibe daholo loha hevitra telo ireo ka andeha le voalohany no raisika voalohany nisy teny zay lazain'ny Paoly amin'ny Korintiana voalohany toko 2:10 andininy 1:30 manao hoe nefa maniry fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra indro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo dia rehefa jerena ny lalana tsara indrindra dia mikasika ny amin'ny fitiavana io resan'ny Paoly io dia tea metraka fanontaniana hoe fitiavana manahoana moa io zavatra nieritretin'ny Paoly io tiany Paoly aseho io ary manahoana ny fomba iseho zay toe-javatra izay arak'izay tenin'ny Paoly zay maniry lalana tsara indrindra no atoroko izy dia ambara teto mazava-dehibe ny amin'ny hoe fitiavana satria any amin'ny Jaona voalohany toko 7:9 dia milaza izy fa Andriamanitra dia fitiavana zava-dehibe zany zay hoe fitiavana izay misy fitiavana amin'ny karazany amin'ny teny grika dia misy karazany maromaro ny fitiavana Phileos, Eros fa eto zany tena songadina arak'ilay taridalantsika dia ny fitiavana agape izay Andriamanitra irery no manana azy io kanefany tiany mba ho ampiarintsika ihany koa ilay izy satria io fitiavana agape dia fitiavana izay tsy mitady ny an'ny tena zany tsy tia tena fitiavana izay tsisy fepetra mahafoy ny aina mihitsy tahaka ny ohatran'ny hoe nanoloran'Andriamanitra ny zanany
zany hoe izy io zany tsy mitovy am'le hoe tiako ny frezy, tiako ny Tsy tanindrazako, mitovy tiako ny am'zay. voninkazo, tiako ny vadiko, tiako ny zanako. Zay. Tsy mitovy am'izay zany izy io. Tsy fihetseham-po koa le izy fa Mhm. tena hoe fitiavana manao soa ny hafa ho an'ilay tiana zany. Dia ohatra fara taminy an'izany moa ilay hoe fitiavan'Andriamanitra zany izy io izay hitiavany antsika olombelona izay tsy mendrika ho tiavina akory. Ny faharoa dia izao hoe ny fitiavan'i Jesosy. Fitiavan'i Jesosy ozy izy Jesosy hoe any am-parany any dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Fa nahoana moa Jesosy ny teny izay? Satria tsy hananan'ny olombelona ilay fitiavana agape io dia raha ohatra zany ka tsy kolokoloina ilay izy dia mety hamangatsiaka izay fitiavana izay. Izay ny tena asongadin'i Paoly zany eto hoe mahazava-dehibe an'ilay hoe fitiavana izay tokony ampiharina amin'ny fiangonana ka izao na inona zany antony mety hahatonga antsika hoe zara nga tsy vitako ny tiany dia raha toa ka Andriamanitra no mitoetra ao am-pontsika dia hiezaka isika aneo ny fiainantsika arak'izay vitantsika aneo fitiavana io fitiavana izay ananan'Andriamanitra io rehefa angatantsika koa mantsy io dia afaka ny ho azosika zany. Raha dinihana zany zay dia hoe io zany fahasoavana manokana men'ny fanahy masina antsika zany fitiavana io. Fahasoavana izy io. Ary mazava ho azy fa ary ny taridalatsika dia milaza mihitsy hoe fandrisihana avy amin'ny fanahy. Kanefa azo antoka fa tsy ho vitatsihana ilay izy. Satria Jesosy irery ihany no afaka miaritra ny hazo fijaliana teo amin'ny miaritra fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Fa saingy izao na izany na tsy izany aza dia afaka maneho fitiavana mitovy amin'izany ihany tsika amin'ny fanehoantsika amin'ny fiainantsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka ny anahy zany fantaniana apetrako dia hoe manahoana zany ny zavatra izay ataony fitiavana io amin'ny olona tsirairay avy na hoe eo amintsika samy isika. Raha izay fanontaniana namantsika izay no resahana ary mpiara-mianatra namanisany dia mety hatsahasahady an'ilay fizarana faharoa isika raha izay. Ka ahitantsika karazana fitiavana 5,000 toetrana fitiavana 5,000. Fa ny fanontaniana napetraka moa dia hoe inona no ataon'ny fitiavana io amin'ny fiainantsika tsirairay avy ary tena zava-dehibe tokoa izay ary manasa anao mba hanokatra amin'ny Korintianina voalohany toko 7:10. Korintianina voalohany toko 7:10 manahoana ny amin'ny fitiavana io, inona no ataon'ny fitiavana ary inona no tsy ataon'ny fitiavana. Amin'ny andininy fahaefatra ny fitiavana maro-po mora fanahy. Dia amin'ny andininy fahaenina tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miarina mifaly amin'ny fahamarinana, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Zay zany zao no ataon'ny fitiavana. Inona averintsika ilay manodidina izy teo? Maro-po. Dia ahoana koa izy? Mora fanahy, mifaly amin'ny fahamarinana, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Dia averiko any anao indray fanontaniana. Ahoana mba fahazahoanao izay teny lazain'i Paoly izay amin'io zavatra lazainy io hoe ahoana tokoa moa zany hoe fitiavana maro-po zany, fitiavana mora fanahy zany, ahoana fahazoantsika azy? Amin'ny taridalantsika izy dia manazava ny amin'izay hoe fitiavana manao zany fitiavana maro-po zany. Zany hoe maneho faharetany zany, mandefitra mety ho fahadisoan'ny hafa. Maro-po zany ianao amin'izay. Zany hoe manao soa zany dia manao miantra ny hafa, mangoraka ny hafa, manao soa, fitiavana izay. Mifaly amin'ny fahamarinana. Indraindray nge dia misy olona tsy mifaly rehefa misy fahamarinana. Misy ohatra lazain'ny lesika ilay hoe rehefa very ilay farantsakely dia hita dia miantso ny sakaiza izy mba miara-mifaly. Zay ilay matoa zany ny antso dia misy inona zany ao anaty ao? Misy fitiavana. Fitiavana miara-mifaly. Dia izay miara-mifaly izay ny tsindriana ilay miara-mifaly amin'ny fahamarinana. Rehefa misy zavatra hoe hitanao zany fahamarinana dia hifaly. Anio fifaliana amin'izany isika. Miaritra ny zavatra rehetra hozy izy. Zany hoe miaritra
ahoana re zany manarona ampanginana mety ohatra hoe manafony zavatra ohatra hoe manafony zavatra miaritra misy fitiavana zay mety misy koa ohatra hoe raha raisiko am'ilay miaritra zany de hoe misy zavatra zay mety tsy ho zaka le izy a kanefa hiaretana nohon'ilay fitiavana mino ny zavatra rehetra zany hoe manana finoana zany ianao zavatra rehetra indrindra fa ny zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra manantena ny zavatra rehetra mino zany fa hoe na de eo ara ny zavatra zay mitranga amin'izao fiainana zao a tsy miay misy fanantenana sady tsy miay tsy misy fahasalamana aha ary le hoe farany le hoe maharitra amin'ny zavatra rehetra de zao ninina fahasarotana fitsapana mety andalo fitsapana koa ny olombelona tsirairay avy misy zavatra sarotra lalovana eo amin'ny fiainana mety misy ihany koa ny fanenjehana sy ny sisa fa zay le hoe maharitra amin'ny zavatra rehetra reo zany lay tokony atao ny fitiavana ry mpiara-mianatra namana zava-dehibe zany ny ity fitiavana ity ary hitantsika sady teo le toetra fito zay tokony atao ao anatin'ny fanehoana fitiavana anankiray raha ohatra zany ka misy ny azo atao de mazava ho azy zany fa misy ny tsy tokony atao inona kosa zany nitaridana napetraky ny tenin'Andriamanitra ny amin'izay tsy tokony ataon'ny fitiavana eo amin'ny Korinthiana voalohany toko 7:10 ihany a nomboka amin'ny 15 izy de manao hoe 14 ny fitiavana tsy mialina tsy mirehare tsy mihebohebo tsy manao zay tsy mamendrika tsy mitady ny azy tsy mora sositra tsy manao otrpo tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly kosa amin'ny fahamarinana reo zany lay toetra zay tsy tokony ataon'ny fitiavana raha toa zany ka zay zavatra de jerena le tsy ataon'ny fitiavana zany be lavitra noho le ataon'ny fitiavana matoa zany Paoly nanoratra zany tao amin'ny fiangonana nalaza zany de nahitana zay toetra zay ny fitiavana ozy tsy mialina ina moa le hoe tsy mialina ina le hoe tsy mialina raha toa ka misy olona mahazo fanomezam-pahasoavana anankiray na mahazo fitahina anankiray tsy tokony ho tezitra ianao tsy tokony olana aminao zany zay zavatra zay ny fitiavana tsy mirere le fitiavana tsy mirere tsy maneho filaonderana fiavonavonana zany manko zavatra misy ny fitiavana tsy mihebohebo lasa miavonavona lasa mihevitra ny tenanao ambony noho ny afo manadratena tsy fitiavana zany zay ny fitiavana tsy manao zay tsy mamendrika ina moa le tsy manao zay tsy mamendrika tsy manao fihetsika mifanohitra amin'ny fitondran-tena ara-piarahamonina zay natao hoe tsy mamendrika ny fitiavana tsy mitady ny azy zany hoe mahafoy ny izao ny fitiavana tsy mora sositra io tena hitantsika amin'ny tontolo iainantsika amin'ny fotoana zao ry mpiara-mianatra namana mora tezitra amin'izao fotoana zao ny olona mora tezitra tsy toinona ary zay nefa de hitan'ny Paoly tao anivon'ny fiangonana zay teo zavatra zay ary nilazan'ny Paoly de inona koa ary ahoana le hoe tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana ahoana ny fomba hanazavana zany hoe tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana rehefa misy fahadisoana ataon'ny olona anankiray de indraindray falina ny sasany hoe io fa vo tsy zay zany le tianambara fa manampy azy kosa mba hiala amin'izay tsy fahamarinana izay ry mpiara-mianatra nahita toetra 5:10 sika mikasika ny amin'ity fitiavana ity araky ny voalazantsika teo hoe lalana tsara zay atolon'ny Paoly ho antsika izany kanefa mety ho kivy ihany tsika raha ny fahatsapana zay mba mety vitantsika amin'ireo toetra reo firy am'ireo no mba vitanao firy am'ireo no mbola mila ezaka momba ny fahasoavan'i Kristy izy am'ireo ny tena nafinaritra anao manao azy ary izy am'ireo no manahirakira mety ohatran'ny kivy fa inona ny mahazo ampaherezana eo alohany toe zavatra io fa ny mpiara-mianatra rehetrarehetra androany azo ampaherezana ny mpiara-mianatra na ho ahy ihany koa zany ty de zao hoe mila mifantoka amin'i Jesosy mianatra an' Jesosy satria rehefa nanao an'io nanoratra an'io Paoly de inavy ireo zavatra nambarany
tsy haiko afaka mba hanambara santiana ve ianao hoe rehefa nanoratra zany Paoly dia ny zavatra nosoratan Paoly teo am-pijerena an Jesosy. Raha azo zany hoe raha nanoratra izy a dia nitoetsainy any am' Jesosy. Azo inona fa ny Jesosy mihitsy ny tao an-tsainy. Dia raha jerena zany leo toetra 500 dia tena manoritsoritra mihitsy any Jesosy. Fa inona moa Jesosy? Fa nahoana ny fitiavana nasian'i Jesosy antsika? Jesosy dia mahari-po, mora fanahy, faly amin'ny fahamarinana, mandefitra amin'ny zavatra rehetra, mino zavatra rehetra. Ireo zany Jesosy araka ilay fanambara teo satria nifantoka tao amin'ny Jesosy ny fijerin'i Paoly rehefa nanoratra an'ireo karazana fitiavana ireo izy dia tao amin'ny Jesosy ihany no nahitany an'ireo fitiavan'ireo. Ilay hoe mahari-po. Izany hoe rehefa ao amin'ny Timoty voalohany 2:20 dia milaza izy hoe kanefa izao no namindrana fo tamiko dia mba hisehon'i Jesosy Kristy eo amiko izay lohany ny fahari-po rehetra. Nangatahany Paoly zany izay ho azy izay fitiavana mahari-po teo amin'ny Jesosy izay. Ohatra koa hoe mora fanahy. Ilay hoe mora fanahy dia hoe manondro an'i Jesosy izay na inona niatra taminy dia nanehoany fahalemem-panahy zany. Zany hoe Jesosy mihitsy zany no tena naneho an'ireo teo amin'ny fiainany. Zay. Ary izao no voalaza amin'ny filazantsarany Janoto 3:12. Ary talohan'ny andro firahavavona tamin'ny Paska satria fantatr' Jesosy fa tonga ny fotoana ialana amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray ary efa tia azy izay amin'izao tontolo izao izy dia tia azy hatramin'ny farany. Ilay fitiavan'i Jesosy tia hatramin'ny farany. Fitiavana tsy miova. Ohatra fotsiny araka anankiray tsika hoe Jesosy angika niaritra ny zavatra rehetra ho azy ho anao e. Inona ny eretan'i Jesosy? Niaritra hanohanana izy. Niaritra fandavana Jesosy. Niaritra fanaintainana Jesosy. Niaritra fanenjehina izy. Jesosy ngika mandefitra ny zavatra rehetra. Fantatsika tsara teo amin'ilay vehivavy mpanota anankiray izay azo. Fa rehefa teo amin'i Jesosy namela ny heriny, miaritra Jesosy. Jesosy tsy mora tezitra. Mahafinaritra io fomba io hoe na dia nokapohana aza izy dia namaly tamin'ny mpanajana. Jesosy tsy mirehare. Na dia mpanjaka an'izao rehetra izao aza izy dia nanitry tena hatramin'ny fahafatesana. Ry mpiara-mianatra namana, tena zava-dehibe loatra ny fitiavan'i Jesosy. Ka le tenin'ny Paoly amin'ny Korintianina voalohany 3:10 zany dia rehefa mamaky an'io ianao ka tonga anao ahery, tonga anao azo aina manao mba azoko atao zany dia rehefa mamaky io Jesosy mihitsy ange no asehon'io. Jesosy zany ilay fitiavana. Mahari-po, mora fanahy, mifaly amin'ny fahamarinana, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra. Jesosy mihitsy ange ilay tsy mialina, tsy meboebo, tsy mora tezitra. Ry mpiara-mianatra namana, tiako mba ianarantsika izany toetran'i Jesosy izany. Sao dia misy mbola azo nambara mikasika ny amin'izay hoe fa notsoritsoritana ny amin'i Jesosy izay. Manahoana ny fihetsiky Ananiasy teo amin'ny Paoly tamin'izany fotoana izany ary izay koa ilay toetran'i Jesosy ilay mino ny zavatra rehetra. Inona ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana io ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7. Asan'ny Apôstôly 7:5-10. Manomboka amin'ny 7:11 vakiana. 13:11-14:10. Ary Ananiasy namaly hoe tompoko, efa reko tamin'ny maro ny haben'ny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olona ao masina tany Jerosalema. Ary manana fahefana ity koa avy tamin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny tompo taminy, mandehana fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa
sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Eto izany dia anehoana mihitsy ilay antso ho azy zany mba hitondra ny hafatra ozy izy. Fanaka voafidy izy fitondrana any anarako eny atrehan'ny jentilisa. Marina ve fanamarena Ananiasy mikasika ny Paoly teto? Marina le izy. Satria ny Paoly anie tena mpanenjika. Teto nefa dia rehefa namena izay hafatra izay Ananiasy dia tena naneho mihitsy eo hoe i Jesosy hoe fanaka voafidy izy, hoe Andriamanitra zany mahatsy an'i Paoly zany. Ry mpiara-mianatra namana, izay toetsain'ny Ananiasy izay koa mbola toetsaintsika amin'izao fotoana izao. I Paoly nanenjika, dia amoan'ny Ananiasy mbola mendrika ho mitolorana fitiavana be izany olona mpanenjika izany. Fa soa ihany fa ny fitiavan'i Jesosy mino ny zavatra rehetra. Dia nampianatra antsika manao hoe hoy Jesosy, aza misalasala ny amin'izay intsony fa efa fanaka voafidy izy. Zany hoe Jesosy zany dia tsy mijery ny olona tamin'ny toetrany ratsy ankehitriny, fa Jesosy kosa dia mijery sahady ny amin'izay ho tonga rampitso ny amin'ny ho avy. Zay le fitiavana mino ny zavatra rehetra. Ka raha toa ka misy toe-javatra mitranga amin'ny zanakao na ny ankohonanao na ny vadinao, dia aza mijery le zavatra mitranga ankehitriny. Zay le hoe ny fitiavana mino ny zavatra mino ianao fa mbola iova izy rampitso hoe. Ary zay zavatra zay tena zava-dehibe eo amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Dia mojerevantsika ny zavatra anankiray namezan'ny Paoly mikasika ny amin'ity fitiavana ity, dia le faharetan'ny fitiavana sy ny hoe inona no tena tiany Paoly hamafisina mikasika ny amin'ity fitiavana ity, zay tokony ho hita eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Araka ny fahitantsika teo aloha zany miresaka foana ny amin'ny Korintianina. Hafatra ho an'ny Korintianina no ambaran'ny Paoly. Niseho teo amin'ny fihetsika izy ireo zany. Araka ny efa hitantsika tany aloha nisy karazana faharatsiana. Eto indray zany dia ireo karazana tsy fitiavan'ireo indray nanjaka tao amin'ny ireto Korintianina ireto, zany hoe fampialina izy ireo, rehare izy ireo, nanambony tena izy ireo, hanao zavatra tsy mendrika, tia tena. Araka teo hoe mora tezitra. Moa ve tsy amin'izao tsy fotoana misy antsika izao koa zany, misy an'izany zavatra zany. Nitahiry lolompo nandefitra tamin'ny fahotana. Hitantsika zany tany amin'ny lesona teo aloha teo, ny amin'ilay fijangajangana. Tahaka azy ireo zany dia tsy maintsy mahafoy an'ireo toetra ratsy ireo isika raha ohatra ka raha manana an'ireo toetra feno fitiavan'ireo dia miala ireo faharatsiana rehetra ireo zany. Dia manarak'izay koa hoe mba ahafahantsika ihany koa mampiasa tsara ilay fanomezam-pahasoavana no antony ilana an'ireo fitiavan'ireo, satria raha misy an'ireo toetra eo amin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao, ahoana moa no ahafahana mampiasa azy raha tsy eo fitiavana, raha fampialina, dika ilay fampialina nge tsy mifankatia. Mora tezitra aminao tsy tiako ianao zany, na hoe vao miteny ianao dia mahasosotra anahy ianao, sy ny sisa rehetrarehetra lolompo zany, mody hoe tsy mody zay le hoe mety tsara velantsika koa ao anatin'izany. Dia raha toa zany ka ireo rehetra ireo no mitrango ao fiangonana dia tsy hisy fanomezam-pahasoavana afaka hiasa. Zay ny anton'ilay ilaintsika tany aloha hoe ny fitiavana no ahafahana mampiasa ny fanomezam-pahasoavana, zany hoe ireo rehetra ireo zany rehefa ampiasa ny fanomezam-pahasoavana ny olona tsirairay avy dia tsy maintsy ao ilay fitiavana ahafahana hoentina mampandroso ny fiangonana. Ry mpiara-mianatra namana, zava-dehibe zany ny amin'ity fitiavana ity, ary ny eo amin'ny andininy fahavalo amin'ny Korintianina voalohany fahatelo ambin'ny folo dia lazainy tsara ozy hoe ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay fa ny faminaniana ho levona. Ny fiteny amin'ny teny tsy fantatra dia hitsara, ny fahalalana dia ho foana. Dia izao no lazainy, dia mbola te lazainy ihany aza. Fa ankehitriny isika mizaha eo amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, rahatrizay rehefa mifanatrika. Ankehitriny sombitsomo ny fantatra, fa rahatrizay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana. Dia fitenin'ny Paoly amin'izay. Ary ankehitriny ireto telo ireto no mitoetra: finoana, fanantenana, fitiavana.
tena mandrakizay ny fitiavana ara-dalàna anie zany satria zao ilay Andriamanitra mihitsy anie ny fitiavany ary ilay fitiavan'Andriamanitra io resahana io toetran'Andriamanitra no maha izy an'Andriamanitra indray andro any zany de tsy ilay tika etsony zay le fa aminan'iny amin'ny fiteny amin'ny teny tsy fantatry sy ny zavatra maro samihafa fa ny fitiavana de mbola ho hita eo amintsika kanefa na izany aza dia eo ihany koa ny finoana eo ihany koa ny fanantenana ary zava-dehibe zany zavatra nianarantsika tamin'ity androany ity le mpiara-mianatra namana nisy toejavatra nitranga be dia be tao amin'ny olana teo anivon'ny fiangonana tany Korinto eo anivon'ny fiangonantsika fa ny fezin'ny Paoly nitaritin'ny Paoly isika rehetrarehetra hoe andao re hiverina ho amin'ilay fitiavana isika rehetra so de misy ia anapiko kely an'izay de sao hoe mandra-pahatonga izay fotoana izay satria rehefa ho avy Jesosy zany de tsy ho levina mihitsy zao rehetra zao ho levina fa ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay kanefa mandra-pahatonga izay andro izay de tokony ho tsaroantsika fa tsy hafa misaraka ilay telo finoana fanantenana ary ny fitiavana ireo zany no hamola volan'ny fiainantsika mba ahatanteraka ho tody amin'ilay andro iray izay isin'ny fahalevona zavatra rehetra fa ny fitiavana kosa de ahatra mandrakizay tokony tsy ho adinoana zany zay rehefa tsy eo koa zany ilay finoana tsy eo ny fanantenana de zava-poana ihany koa ilay fitiavana fa miaraka ireo hiandrasantsika ny tompontsika isaorantsika Andriamanitra ry mpiara-mianatra namana satria mitarika antsika zany amin'izay tokony ho ataontsika manoloana ny fitiavana izay tokony aseho amin'ny fiangonana sy izay tsy tokony ataon'ny fitiavana ho antsika misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika fa nampafantany antsika teo fa ity fitiavana resahantsika ity kay fitiavana izay maharitra mandrakizay mitoetra mandrakizay ary zay nahatonga ny hoe inona ary ny dikana manaraka zay tokony ataontsika de izao ndeha hanahaka an' Jesosy isika rehetra inona reny ny azonao ambara amin'ny teny farany mba hifampahirizana amin'ny mpiara-mianatra rehetra amin'ity androany ity io fitiavana io zany arak'ilay voalaza teo aloha teo de fitiavan'Andriamanitra azontsika angatahana izy io mba hananantsika fitiavana ny hafa satria ndraindrange mana sarotra ihany le maneho fitiavana vokatr'ilay zavatra hafafan'ny Satana amin'ny olombelona izay faratsiana mandrakariva ka eo zany no ahafahantsika mangataka ilay fitiavan'i Jesosy mba hahatonga antsika ho tia ny hafa zay foana matso fotsiny fitiavana ny hafa fitiavana an-dralahy fitiavana manodidina antsika ary fitiavana izay tahaka ny fitiavan'i Jesosy manasitrana ozy izy eo amin'ny lesona fitiavan'i Jesosy zany manasitrana de tsika zany raha ikoriana ny fitiavan'i Jesosy io de tahaka ny zava-maniry anankiray izay mikorena ao anaty mamelombelona ny zava-maniry anankiray ao anatin'ny vatany ny fitiavana ka io fitiavana io zany raha toka ao amintsika de afaka amelombelona ny hafa ahatonga azy hitondra voatsara ny voatsara izay andraindraina moa zany de ny famonjena ny fiainana mandrakizay isaorantsika Andriamanitra noho ny fotoana salim-pidimenantsika tsy haritra fotsiny zany de zao hoe na de mendrika toy inona aza ny finoana ananantsika kristianina raha tsy miboiboky ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra dia toy ny tsy mpianatry Kristy akory ianao na de atao hoe mahay fahagagana sy finoana goavo anazy ny kristiana anankiray kanefa tsy manana fitiavana tsy mitsinona izany andehary mba asehontsika amin'ny fiainantsika raha mbola mpiandrasana an' Jesosy isika izany fitiavana izany de amarana anazy de le teny natao tadidina no iverenantsika manao hoe ary ankehitriny de reto telo reto no mitoetra finoana fanantenana fitiavana de ahoana ny toyiny fa ny fitiavana ny lehibe amin'ireo fa ny fitiavana ny lehibe indrindrandrindra ny fiarahamonina misy anao ny tokantrano misy anao ny fiangonana misy antsika rehetrarehetra mba hasamy anjakany zany fitiavan'Andriamanitra izany hiaraka hivavaka risika ankehitriny Andriamanitra rainay io misaotranao izay fa afaka niara-nianatra tamin'ity androany ity nampianarinao anay ny fitiavanao
tsy vitanay zany a maha-olombelo anay fa mangataka fanampiana avy aminao ka ny fanenao masina no hitarika anay mba hananana izany fitiavana izany. Asehonay ao atokantrano, asehonay eo amin'ny manodidina anay, asehonay amin'ny mpiara-miasa, asehonay amin'ny fiarahamonina izany fitiavana izany. Irinay Tompo mba tsy ho levona ty anatinay ny fitiavanao. Dia mitahiny mpiara-mianatra rehetra, mitahiny ny tsirairay avy, tonoina ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen.